vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba anisik ampunyang palay aminiran eny ary amin'ny fofeno fifaliana no iarabako atsika menakavy a mpanaraka ny fandarana na eto amin'ny Facebook moa zany no tena marimarina kokoa indrindraindrindra tsika tia pitan-dranomasina atia France atia Europe atia Allemagne atia Dubai atia zay toerana rehetrarehetra misy anao ty amin'ny tany arabo rehetrarehetra ty dia fifaliana ho any izara aminareo tenin'Andriamanitra foy ary hitondra mambavaka anareo rehefa avy eo alalantsika ny hoe aiza ny tena olanao ary inona ny tokony atrehanao ny zavatra tokony ho atrehana raha ny rahan'Andriamanitra ny tenako nakatia France andro vitsivitsy lasa zay dia tsy ndreko foana mandrakariva fa tsy nitsangatsangana akory nalehako tatia France tsy nanao tourisme tsy izahatany tsy balady eraky ny tanàna tsy jery hoe ahoana zany la France zany manahoana ny fandrosona tsy nitsangatsangana tsy nanao vacances fa tena iraka nampanaoviny tompo ary tsoroko aminareo mihitsy marina fa tsy dia tena hoe ny olona manko zany hoe akany andafy zany ho any ivelany dia tena hoe tsy mahita toroandro manalina fa hoe tena indrindrindrindra vao sambany mandeha dia tena hoe ohatrohatry zay le izy hoe ho any andafy ho any ananany fa nya tsy dia mbo zay loatra fa nya tonga dia vao azoko ny visa dia zavatra raha ihany ny taopoko misaotra anao tompo fa zay indray zany niraka nampanaovinao misaotra anao Jesosy fa zay indray zany ny programanao zay indray zany ny sitraponao dia any a Frantsa indray zany no manatanteraka ny asanao zay no anisany satria raha hoe fiainana sy filaminana sy fiadanam-po dia mitovy daholo ihany ianao na any a Frantsa na ny ivelany na tia Madagasikara tatia Madagasikara akory tsy hoe misy zavatra mahory tsisy zavatra mahory atsika raha eto Madagasikara fa nanana daholodaholo ny zavatra rehetrarehetra efa nomeny ny tompo zany indrindraindrindra fiadanam-po fifaliana fahasambarana fiainana mahafinaritra raha zavatra kivelambelany zay ananan'ny olona dia mba tsy mirehareny tena fa mba manana kely ihany koa zay mba ananan'ny olona tsisy zavatra tsy ananatsika noho izany tsy misy zavatra nytedavina tany a France tsy sanatria tady voninahitra tany na hoe tady anandrana sakafo na hoe tady héros tsy vola ny olantsika tsy manana am'izany zavatra anankiray ihany no nanerahan'ny tompo raha nakaty a France aty zavatra anankiray ihany dia misy fanahin'olona mila vonjena misy fanahin'olona mila afahana misy fanahin'olona mila avotana ary dia misaotra ny tompo noho ny karazana révélation vision zay nomen'Andriamanitra fitarihana nomen'ny tompo ary efa tonga teto Frantsa fa tena nandray zavatra be da be tokoa ary nahita zavatra be dia be zay afahana mifampizara amintsika nahitako karazana olana hoe aiza ny tena olan'ny olona inona ny tena probleman'ny olona ty ivelany aty dia afako mifampivavaka amintsika ihany koa rehefa avy eo zany amaky ten'Andriamanitra iraitsika atao amin'ny oabolana toko faefatra andiny fatelo amby roapolo fa melohan'izay dia andaloantsika hivavaka angataka ny fitarian'ny fanamasina misaotra indrindra tompo satria Andriamanitra lehibe sy tsara ianao Andriamanitra mahagaga Andriamanitra tia anay ary mitsinjo anay ary mandray anay ary miasa mandrakariva eo amin'ny fiainanay makasitraka tompo andray ny fampianaranao andray teny foy izay dia mpianatra anay tokoa
zay lalana tokony ho alesiny lalana tokony izorana ary tokony ho takatray amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen. Atamin'ny bolana toko faefatra andiny fatelo amby roapolo efa novakiko ity tany a Frantsa tamin'izany toriteny farany teo fa mbola tiako velabelarina misimisy kokoa. Oabolana toko faefatra andiny fatelo amby roapolo manao hoe tandreminy fonao mihoatra no zay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no iavian'ny aina. Tandreminy fonao mihoatra no zay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no iavian'ny aina. Dia ato amin'ny oabolana toko fa enina amby roapolo telo amby roapolo toko fa telo amby roapolo andininy fa enina amby roapolo manao hoe anaka atolory any fonao ary eo ka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Ny mba angatako amintsika menakavy dia partageo maximum izao fandarantsika zao, tena hoe partageo amin'ny namanao amin'ny fianakavinao, partageo dia alefaso satria mahasoa indrindrandrindra reo fianakavinao aty ampitan-dranomasina ty fampianarany ty de tena tsara ny tsy hoe enao fotsiny no mijery fa afaka alefanao any amin'ireny fianakaviana partagena anaty groupe sy ndretsarehetra tsy maninona na tonga any amin'ireny le fahavalo hoe eny zay mo filazantsika azy le tsy ty le mpanenjiky reny alefaso any fa tsy maninona ka tsisy olana mihitsy zany any fa mila famonjendreny an'ireny olona tsy mino an'Andriamanitra reny de mba partageo any de alefaso any arak'izay tratra mihitsy izao fandarana izao zany. Zay tena hitanao mihitsy hoe tokony alefatsy de alefaso daholo na any amin'ireny le olona tsy tia fivavahany reny ary de apartao any fa mahasoa azy any ny miainao n'itony fandarana itony izany. Anisan'ny zavatra nyremarkeko matoa ampianatra momba ny fo eto dia ozy izy ny teny tompo eto anaka atolory any fonao ary eo ka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Atolory any fonao eo amin'ny tenatsika olombelona io ny fahafantarantsika azy de zavatra anankitelongezabe no mamaritra ny maha-olombelona atsika. Anankitelongezabe anakefatra moa ny tena marimarina fa anankitelo no fahalalany zao tontolo zao azy dia tsinona akory fa ny vatana, ny saina ary ny fo. Ny vatana, ny saina ary ny fo, ny fanambola ao anatiny, ny fanambola ao anatiny. Fa maro amin'ny olona no tsy de tena miresaka loatra ny ara-panahy io de manaraka miresaka ny momba ny ara-panahy fa iresaka zavatra anankitelo androany. Ny saina riavana dia natao andinihana ary ny akamaroan'ny olona ty ampitan-dranomasina ty dia manatsaina, manam-pahaizana, marantsaina. Zay ny mahavazany vazaha mavita mamorona teknôlôjia maro isan-karazany. Raha miresaka asa, raha mijery ianao aty a Frantsa aty hoarina amin'ny Madagasikara, aty Eropa aty hoarina amin'ny Madagasikara de tsy azo ampitoviana mihitsy satria hitanao fa efa lasa lavitra be ny olona, lasa lavitra be ny firenena aty a Frantsa ny amina fandrosoana ary tsisy ady hevitra resaka saina daholo reny retsaretreny. Manatsaina izy, maranitra izy, efa nivoatra izy tao anatin'ny 100 taona, tao anatin'ny 200 taona de nisy fivoarana tsy akijanona foana, nanao fivoarana tsy akijanona foana hoe aiza ny zavatra ho ataotsika aza ny lalana le atsika, inona ny tokony ataotsika, inona indray no ivoarana amin'izao fotoana izao. Efa tena lasa lavitra be ary reny de resaka saina. Any anatin'ny sain'olona any miasa amin'ireny dia tsy sahako ny milaza amintsika fa tsy afaka raha ampitahina zany ny fisainana. Hitako tamina Facebook anankiray zay tao anatina compte anankiray zay ny any ny atsika eto Madagasikara mbola mianatra ny hoe manao sarina valala de tongona valala de hoe ty ny elatsavalala. Ny any andafy efa resaka elektrônika ny anarany, mitovy ihany ny taona ny sonosiny ny gasy fa ny any gasy mbola mianatra manao sarina valala amin'ny resaka science sa tsy haiko izy reny. Ny any sono
efa mianatra manamboatra resaka elektronika rehetrarehetra dia raha saina zany resahana dia tsy afaka miambotsika fa efa lasa lavitra ny vazaha manana ary zareo misy any ko ny vatana nofo zany ty tena atsika mahaolombelona ity ary ny tena mahaolombelona atsika ihany ko dia natao hitondra ny saina ny tongotra natao hitondra ny vatana raha na manatsaina ohatriny ahoana ianao ka tsy mandeha ny tongotra ao de olana ihany ko zany na manatsaina ohatriny ahoana ianao kanefa ny marary ny kibonao misy zavatra tsy milamany amin'ny ray sy ny sisa de mbola problema ihany ko zany dia misy ihany ko ny vatana dia mandrafitra ny mahaolombelona atsika fa lafi ny anankiray ngeza be ry havana de ny resaka fo izay ny zavatra tena tsapa de zao tsy hitan'ny olona manampahaizana io resaka fo io ahoana ny tokony hikolokoloana ny fo ahoana ny tokony hitondrana ny fo ahoana ny andaminana ny fo io ny tena tsy hitany zalahy manampahaizana sasatsasany izy io le maranitra le saina maranitra le zavatra dinihana mahita an'zao rehetrarehetraka teknôlôjia rehetrarehetra ao mahita ny andaminana ny ty mahita manatsaina be amina fitatanana resaka rehetrarehetra sinsisa ny vatana ihany ko mety bolanglangy na mananana tsara ihany eny fa misy zavatra tsy hitan'ny olona nefa de mitana anjara toerana lehibe mitondra olana lehibe eo amin'ny fiainatsika de atao anatin'ny fo ary le oabolana toko faefatra andiny fatelo amby roapolo novakitsika teto ozy izy tandremo ny fonao mihoatra no zay rehetra tokony ho tandremana ary no tsindriny tsara fa avy ao amin'ny fo no ivoan'ny aina avy ao anatin'ny fo no ivoan'ny aina zany hoe ny zavatra rehetrarehetra momba ny fiainatsika ny mahakasika ny fiainatsika ny mahakasika ny fahasalamatsika dia mahafaly no milaza amitsika fa avy ao aminy no ivoan'ny aina hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra avy ao anatin'ny fo no ivoan'ny aina avy eo daholo no miantoka ny fahasalaman'ny karazana olombelona rehetrarehetra amin'ny teny frantsay izy de izy hoe garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie zany hoe ny loharano fiainanao rehetrarehetra les sources de la vie de avy ao anatin'ny fonao ny loharano avy ao aminy fiainanao avy ao anatin'ny fo amin'ny teny gasy izy somary maivamaivana hoe avy ao amin'ny voan'ny aina de rehefa amresaka aina zany anao de ohatrany hoe le ny aina resahanao am'zany de ohatrany hoe ina moa zany ohatrany hoe fofinaina zany ohatrany hoe fahavelomana fa amin'ny teny frantsay izy de hoe loharano source de la vie ny loharanony fiainanao rehetra je rehetrarehetra momba anao rehetrarehetra de avy ao anatin'ny fo ary anisan'ny zavatra tena ny dinihako nisy fotoana nandalo tao Toulouse de nisy madama ny resaka tamiko na manana problema amin'ny tokantrano izy mivady de rehefa manana olana amin'ny tokantrano izy mivady reo de efa elaela raha tsy diso efa mataonany izy mivady reo no tsy miray fandrina le madama mogasy le ramse vazaha de rehefa tafaresaka tamiko izy mivady reo a de le rangaha moa zany sady tsy mino an'Andriamanitra aloha voalohany tsy mino fisian'Andriamanitra no faharoa manana tsy fahasalamana any anatina fijery koa zany hoe any anatin'ny saina any hoe misy fanahy miresaka aminy misy devolo miresaka aminy satria miresaka amy kirakira internet foana de ianao moa rehefa tafiditra lala amin'io internet io de ny hafarany lasa mivadika misy feo miresaka aminao ary ny tanora zany am'le lina amina hoe miresaka tontolona fanahy miresaka hoe intelligence na ina izy te intelligence inona filazandrareo azy humaine sa intelligence inona le filazantsika azy aty io de tena lina de mikariko de ny hafarany tafiditra lanina
de ny afarany zany lasa misy fanamo zay miresaka ary io anisan'ny mahavarina ty Frantsa ty Eropa ty fa maro ny tanora manomboka tratran'io eritsereto tao anatin'ny ray volana tao anatin'ny ray volana fa raha vakely ny any hoanina olona anaky 7 na 8 no niresaka amiko zavatra ohatry zany hoe misy fanamteny pasteur ao Potsotsofona any anaty atodo de mibaiko de miezaka ihany le olona micontrôler ansaigny micontrôler an'le saigny le tsy te iainao an'izy tsy te anaky baikion'le izy fa le izy ndray nefa miteny foana de mibaiko tao anatin'ny ray volana na taty Madagasikara na zany tany Frantsa de nahenao zany resaka zany foana hoe misy olona contrôler n'io fanahy io de resahan'io fanahy io de miresaka amin'io fanahy io de mitantara amin'io fanahy io sy ny zavatra ohatry zany misy zavatra be da be ohatry zany tao anatin'ny ray volana maromaro ny olona resaka namakasika an'izay de napita hafatra moa zany io madama io miresaka an'le korotana tokantrano de hoe melohany iona anamiko de napitapita tam'le olona izy te iona amin'ny pasteur tena te angataka délivrance fa ny problème mivadiko ohatry zao zay mivady efa nisaraka efatry ny ela de le vady koa tena misy problème tsy mandray andraikitra mihitsy ao anatin'ny tokantrano de misy zavatra miteniteny aminy any koa de efa misara-pandriny zay de io fanahy io miteniteny aminy de le madama zany saky iona tamika de za moa zany tena nyteny hoe raha mety de tsara ihany raha mety hoe reseo lahatra atovy reseny lahatra le vadiny de mba tovy tonga eo ihany hoe andao enao fa misy pasteur ivavaka anampy atsika manoloanan'io de nahavarina tokoa fa tonga izy mivady nefa le ranga zany teny efa zay mihitsy hoe olona eritseretinao azonao saintsaina nge zany hoe mpivady misaraka mpivady miady mpivady aveo misy zavatra manarona le ranga tonga teo izy mivady de rehefa tonga teo izy de ny zavatra miresaka eo moa le madama zany de miresaka de zavatra tsapako de tsotra any anaty fo daholo ny ataken'ny devoly misy alahelo ao anatin'le madama misy ratrapo ao anatin'le madama de le rangako efa tratrana fanahana solitude mitokatoka monina efa hoe efa le tsy te hifandrainizaniza de efa zavatra ohatry zany de any anatina fo daholo zany satria anisan'ny zavatra tokony ho takatsika ry havana de ny olombelona natao hifandray amina olombelona natao tena hifandray hifamatotra tena hoe hiaraka fa saingy le fandrosoana kosa ny fandrosoana ty ampitan-dranomasina manerana izao tontolo zao de mampianatra atsika hitokamonina fa tena grave be ny ateraky ny écrancy ateraky ny telefôna fa ny taloha de fatatsika tsara fa mpivady taloha ny fianakaviana taloha mifandray mifampiresaka mifampicontact isan'andro san'andro miray trano fa jereva nge no ny fandrosoana hoe samy manana ny chambre de samy manana ny telefôna de ny lasa naman'ny olona am'izao tsy niavany tsony tsy ny ray aman-dreny tsy mivadiny tsy fianakaviana fa ny telefôna ny lasa akaiky azy ny internet ny lasa mifanakaiky azy ny Facebook ny lasa manakaiky azy rava le fihavanana any ka lasa misy fitokana monina de zany anisan'ny mampisaraka ny mpivady mampikorotana fiainam-pitiavana ary fantatro avetrany mihitsy fa any anatin'ny fo nafinaritra tamin'izy mivady reo de izao mba ny aino ahy izy mivady ny aino ahy le ranga de mbo ny aino ny fanazavako de nanakeo vavahako misalasala ihany amona de mivavaka ho any zareo ary satria hitako hoe olona tsy mino an'Andriamanitra ny vavahanao fa niaiky nanaiky izy ito mambavaka nanaiky izy nametrahako tanana vita fametraha tanana de lasa izy nody de nody tsy akiteniteny moa tsy hita hoe inona ny réaction tsy hita hoe inona fa de ny tena koa moa olona vahiny ana fa de le ramatoa avy eo no nyresaka tsy haiko pasteur zay anaovany ana fa io izy io hitanao io izy io raha ny atratra zao tsy haiko zay anaovany ana tsy haiko zay teneniny ana tsy haiko zay lazainy tsy haiko hoe inona no anina fa de tena tsy hitako hoe inona ny ao am-pony izy tsy mety miteny izy tsy maninina aza matahotra ianao afa misy vokany iny vavaka iny aza matahotra fa misy vokany iny vavaka iny de ny arivan'io amin'ny enina sasany ariva ao Toulouse anao fotoam-bavaka zay de za zany efa nieritseritra hoe le ramatorery ny everiny le rangahy efa zay moa efa hoe zara raha tonga tao fotsiny nahavarina ary havana nanomboka ny fotoam-bavaka iny le rangahy fa niveriny reny izy mivady fa tonga alleloia nanatrika an'le fotoam-bavaka reny re izy mivady fa tonga zay alleloia fa niveriny le rangahy teny nampanolo tena nakeny aloha
hoe ianareo zay mila vavaka manokana ka terina vorona ny andray an' Jesosy manaky atao délivrance makanesa ty aloha ty fa eto any anao délivrance anareo eto any vavaka anareo gaga iny le ranga fa nitsangana le ranga ary hitanao izy mpitsangananao io nanomboka torotoro ny fony vao ray an'le toroteny de nanomboka torotoro ny fony de hitako mihitsy hoe tena natsapa fiainana vaovao izy ny alina niny ihany ozy izy ianao nijory vavolombelona le raha matoa ny alina niny tsy natory tany amina chambre hafa tsony le ranga niara-natory tam'le raha matoa vadiny halleloia niara-natory an'le raha matoa vadiny ny zavatra tsapako ny expérience nananako de hoe avy ao anatin'ny fo daholy no madona ny fiainan'ny olona te ampitan-dranomasina ty misy zavatra efa nandratra tao anatin'ny fo na vesatra tao anatin'ny fo reraka ao anatin'ny fo ohatrany hoe te hitokana zany na tsy fantatra zany na hoe te hitokana na efa zay mihitsy ny vokatry le fandrosona fa lasa fiainana arybe zany no mahatonga an'ireny le hoe hitanareo le tia ampitan-dranomasina ty de ohatrany tsy olana le misarabady tsy olana le misarabady fa ohatrany lasa fiainana le misarabady kanefa fantatro ihany ko fa tsy fidiny le izy zany lasa ohatrany hoe fiainatsika ty le hoe misaratsaraka de mampiakatra de mitady avandray de misaraka de miaraka amina olo kafandray de miana de rehefa tena zoina nefa le olana za tena mino ry avana malala tsy hoe te hisaraka zany ianao de mefa niteraka rona re mivady niteraka ray teraka zao dia hoe sy alora nga hisarahana ty de mitady hafandray am tsy mino an'izany ary havana hoe tena programme anao de tena sitraponao de hoe tany amboalohany ianao vo nahitany vehivavy io nahitany lehilahy io de hoe miteraka roa zay sy io a de alora nga misaraka rehefa mahita tsaratsara tsy mino an'izany hoe nanana an'izany programme zany nareo hoe nareo niaraka tany amin'ny restaurant niarany sakafo nareo vo niona voalohany fampicontakta voalohany ilay fampitory fitiavana be iny ilay tena mifandamory be isaky ny 10 minitra mandritry ny alina ray manontolo mandrapatonga ny amin'ny ray maraina mandefa MP mandefa message tsy akajanona le tsy mino an'izany hoe nanana programme nareo hoe vo iterahako roa fotsiny fa vo vita ny anakiroa de isarahako na hoe mieritreritra nareo fa karaha herivoray taona sy tapany zay de misaraka tsy mino an'izany fa nytao programme nareo de iny mihitsiny tena iny mihitsy le tiako matoa nampiakatra an'iny natoa ny soratra tamin'iny tsy mino hoe de tena vokatry ny taratasy loatra ekena fa misy an'izany aty amintsika te ampitan-dranomasina te manambady taratasy satria te azo taratasy te azo nationalité te azo zao dia de miarakaraka amina olona aloha de mekeko fa mety misy zavatra ohatry zany fa ataoko hoe 80% 90% amitsika tena fitiavana fa raha vodona am'izay le fo maratra am'izay le fo misy zavatra tsy mety am'izay ao anatin'le fo vokatry le zavatra iainatsika ty de tonga ho azy le fisarahana ary le izy tsy avy aminao fa logika le izy tsy safidim-ponao tsy volonté anao tsy hoe sitraponao le izy tsy volonté anao le izy hoe tena fa vokatry le zavatra iainana de lasa ohatra normal aminao le izy vokatry le zavatra hita andavanandro voadona ny fony ramose ao anatin'ny fona koa tsy mahalala koa ianao ahoana ny fomba hitsaboko an'io ahoana ny fomba anarenako an'ity tokantranoko ty ahoana ny fomba andaminako an'ity raha voadony ramose ka marary ny fony ramose ahoana zany inona zany ny zavatra tokony ataoko aminy inona ny fiapetra tokony horaisiko inona ny tokony hitsaboko ny fony ramosehako fa ny an'le vahaolana tonga de hoe aloha misarakarangara efa zay de olona samy marary fo samy voadona fo de misaraka ary zany indrindra ny anton'nytony fandaharana itondry havana zany ny anton'nytony fandaharana zay ataoko anatina ho ataoko spécial moa zany atsika ty ampitan-dranomasina misy amitsika koa de eto Madagasikara moa zany eto Boapidina eto Madagasikara tsy manina manaraka tsika dia azavaiko tsara ihany ko fa zany ny anton'ireny le misaratsara bady isaky mimetsika reny le ny mahamaika atsika fotsiny rehefa tonga le fisaraham-bady le fisarahana na le korotana tokantrano
rehefa mikorotany nareo mivady na ny olo tianao de ny alehanao avy an-trano fotsiny de hoe mivavaka Jesosy mba ho endry ny vadiko, mivavaka mba ho ty any vadiko, mivavaka tompo mba ilamina ny tokantrano izay fotsiny, fa tsy manao analizy tsika, tsy mandiniky tsika hoe aiza le tena olana. Ny mahamaika atsika rehefa mikorotany le tokantrano tonga de le hoe pasteur délivreo eto mambavaka, tonga de zay le mahamaika délivreo fa mikorotana ny tokantranoko eto mambavaka fa mikorotana zay mivady misara-pandriny zay anina zay, fa tsy mandinika ianao hoe aiza le tena olana mampikorotana anay mivady, aiza le tena olana mampikorotana ny tokantranonay. Tsy nandinika an'izay ianao, tsy nijery an'izay, ary zay no ampahafantariko atsika, zay ny antony fa le misarabady tsy misarabady fotsiny, tsy problema fisarana fa problema fo ao anatin'ny fo. Ary de jerevo angery havana, nareo mivady tsy mety mifanara-tsaina io, nareo mivady mikorotana io, de dinio zao toroteniko zao raha alina, aiza ny tena olany vadiko io, inona ny tena olany, fa misy problema ao. Mety sanatria tsy tena mahazo fitiavana aminao loatra izy de marary ny fony, mety tsy tena mahita fitiavana, mety tsy afapo am'le fitiavana omenao azy izy de marary ny fony. Mety mieritseritra izy mana hoe manana nyty eritseritsy ty izy mana hoe ny lany lohany vavy, ny lany lohany vavy, ary de mba misy fotoana izy mieritseritra an'izay hoe amin'ny fotoana ohatrao ianao tokony anaiky azy, amin'ny fotoana ohatrao ianao tokony anaiky azy, misy zavatra nieritseretiny fa tokony anaiky azy ianao amina dingana ohatry ty, jerena nefany amin'ny sehatra rehetrarehetra ranabavy tsy mety manaiky azy ianao, fa milahatra aminy, mifandona amin'ny foana, tsy zavatra na zavatra tokony andeferanao ary ranabavy hoe eny ary amavadiko anao mo dada eto mba milefitra kely azy zany, eto zany mba mananina kely zany, fa tsy manina fa azoko leferiny. Misy zavatra ihany tsy azo leferina ataon'ny vadinao ohatra raha sainy misorotoka ve ianao de isotro ianao satria vadiny ianao, tsy mety zany na nilaza ny lohany vavy, tsy mety zany. Ohatra raha rany ianao tsy hivavaka amin'Andriamanitra, tsy mahazo mivavaka amin'izany Jesosy zany, ny lany lohany vavy zany tsy azo ekena, na laza ny lohany vavy de tsy tokony anaiky an'izany ianao ranabavy, satria na de eo raha ny lany lohany vavy de mbola misy koa Andriamanitra Jesosy lohany lahy, zany le izy, Andriamanitra ny lohany zavatra rehetra, Jesosy ny lohany zavatra rehetra, de Andriamanitra ny tokony ekenao mihoatra noho ny vadinao, Andriamanitra ny tokony ekenao mihoatra noho ny olona rehetra. Ka misy zavatra ihany tsy azo ekena, tsy azo ekena amin'ny zavatra ataon'ny vadinao, tsy azo ekena. Raha mpanaovy ny zavatra tsy tokony atao ianao de tsy tokony anaiky ianao, tsy tokony anaiky ianao, tsy tokony anaiky ianao. Zay le zavatra misy. Fa misy zavatra kosa tokony ekenao, misy zavatra tokony ekenao amin'ny ray mpianakaviana azy, ohatra momba fandaminanao atokantrano, fandaminana arabola, misy fandaminana arabola ohatra hoe fantatry ny ramoseenao fa kelikely loatra ny vola, dia misy fandaminana tokony atao hoe ty aloha priorité, ty aloha ny alamitsika, ty aloha no ataotsika, aloha tsy miditra amin'ny tiangitraingitra ty, itsika madama manko indraindray miazakazaka amin'ny aingitraingitra de misy fotoana ianao piretinao ramoseenao hoe tsy maintsy mitady vola, de mba eo ianao ranabavy mba manetry tena kely, satria amin'ny fotoana ianao tsy manetry tena fa mahivava, amin'ny fotoana ianao milahatra aminy ary mifandona amin'ny foana amin'ny resaka rehetrarehetra de indraindray midona any amin'ny fony ramoseenao reny, de tsy problème vola le izy fa problème fo. Rehefa mitambatra le izy de lasa problème fo. Misy fotoana ohatra ramoseenao, ianao miteny andao vidy trano, ramoseenao miteny andao vidy tomobile, mety misy zavatra azo leferina ihany ange zany tsy maninona aloha zany dada ampisehonao aminy hoe eny manaiky anao ary mety ho diso ny hevitry ramose, za averiko indray mandeha, tsy voatery ho marina ny heviny kanefa na tsy marina ary azo ekena,
satria ny anao mety hitombona ozy izy atrony na trano mamaky ana milafo be mividina trano ny anazy koa mety mitombona ilaina ny tomobile entina miasa ilaina ny tomobile entina manao zao de mety no anatiny verinao marina raha ny teninao zavatra azo le fieriny eny ary raha zay moa mety dada de tsy manina fa aloha eketsika zany de le aloha tomobile zany novidiny rehefa hitany anao manaiky azy amin'iny de misy fotoana ndray izy rapitsy mba mety anaiky anao amin'ny zavatra mila atao fa misy fotoana ianao tsy manaiky mihitsy ninninona zavatra atao de le kizitimbely reny de le masiky reny tsy manana le mepana de misy fetraikany any amin'ny fony vadinao zany misy fetraikany any amin'ny fony le vadinao raha miresaka an'izany tsy ho ana lehilahy fotsiny fa na ho ana vehivavy kio zany ho atsika lehilahy envers ny vadinao mety misy fotoana marary ny fony vadinao rahalahy de zany de inona am'izay zavatra mitranga lasa le ranga vadinao mitady vehivavy izarana fitiavana mitady vehivavy ao anaty Facebook ifampizarana ny alahelony mitady vehivavy izy izarana ny zavatra mavesatra amin'ny ary ny afarany lasa mapirafy ohatra zay koa le raha matoa latsa izy mitady lehilahy anaborahana ny ao ampony anaborahana ny any anatin'ny fiainany anaborahana ny alahelony mitady lehilahy izy ao anaty Facebook ao namany ao ary io vetivety kely taloha tamin'ny andronay vonanambady tompoko de taratasy no ifandraisana de misy fotoana alefa posta afaka herinandro iny voavoray an'le tovavy kely de mamalindray le tovavy kely de alefa posta de afaka 3 andro iny vo tonga any aminao na 4 andro tsy andro na hoe riny azahonan'le taratasy de mba mahita an'le valy tenin'ny ramatoa kely de mifandefandefa taratasy eo de herinandro vo mivaly rovina vo mivaly fa am'izao tsy zany 2 secondy de mivaly ao anaty Facebook eo mandefa MP 2 secondy ray minitra io raha ela indrindra de mivaly de mifandefa soratsoratra eo de efa vetivety kely de mivaly zany ny zavatra iainana am'izao vanim-potoana zao ary vetivety ny foniny olona ankiray de raiky pity amina lehilahy ankiray na raiky pity amina vehivavy anankiray vetivety kely de inona ny zava-misy am'izay de avy am'izay tsika mepanga nivadiko mampirafy nivadiko maditry nivadiko miaraka amina vehivavy ao anaty telefoninao misy vehivavy mifandray aminy ao anaty Facebook ao hoe misy lehilahy mifandray aminy zao mifanitsakitsaka tsy problème fijangajangana io raha nabavy tsy problème fijangajangana io raha lahy fa problème fo misy ratra-po misy alahelo-po misy rancune misy zavatra efa misy blessure intérieure misy zavatra efa maratra ao de conséquence an'le ratra io vokatry le ratra io vokatry le alahelo vokatry le problème ao tokantrano vokatry le tsy fiainona ao atokantrano hoe tsy mifampiaino vokatry na zavatra maro isan-karazany io efa conséquence-ny izy io fa tsy io le tena olana fa zavatra vao anatin'ny fo fa tsy resaka fampirafesana tsy resaka fijangajangana tsy resaka chambre io tsy resaka hoe namako no namadika namako ihany naka mivadiko tsy resaka zany io tsy question na vola io tsy question na tsara mibika sy atsara tare io fa le fo maratry vokatry le zavatra efa mifampitokatokamonina sy le vokatry le telefona sy vokatry le zavatra efa tsy mifandray de vokatry le tsy mifampiaino vokatry ny tsy fananana le mepana de tonga ho azy reny ary zany ny antony anarana anaovanao fandinihan-tena sy analyzy anaovanao analyzy hoe mandinika anao hoe inona no olana ao anatin'ny fon'ny vadiko inona ny tokony ho amboariko inona ny tokony hitsaboko azy aiza ny tokony hitsaboko ny fony fa naraintsika rehefa tonga ty am'le fijangajangana le izy de am'zay rehefa tonga ny am'le fijangajangana am'izao io ry havana de io le hoe mienjandro ny tady
de fa lasa tsy any am'le fototsy le olana tsony zany no hitatsika fa any am'le fijangajangana zaranga tsy manaiky ndao divorce ndao anina sinsisa ndao zaraina fananana de tonga tsy any am'zara fananana nefa le tena olana raha hitanao aiza le tena olana de hainao no mitsabo azy. Za rehefa tonga taty France tao anatin'ireo tokom-bolana teo de hitako hoe ao amin'ny fo daholo ny akamaroan'ny olona mahazo azy. Ny vazaha tompoko mora risena lahatra. Za tena mahafinaritra ana fisiny reny le mpanenjika reny mahafinaritra ana fisiny le mpanenjika aty a France reny le hoe tonga taty a France de zareo nahafinaritra ana amin'izy nisy olona tsy nahalala ny fahatongavako taty a France mihitsy be da be fa le olona tsy tia ana reny nanaparitaka an'le izy hoe tongeto le pasteur Ertina de reny moa de mahay mambabo fon'olona nianatra nambabo fon'olona zany moa ny resaka paritaka angorona ero aty indray ozy izy sasany angorona fafolo kare nanakambara daholo izy rehetrarehetra de niafy fifaliana ho aly izy niandre aloha foko efa misaotra an' Jesosy efa misy protection mahafinaritra be sady za koa tsy mijery commentaire zany fa ny olona no mitantara hoe pasteur zay nge tsy nahalala ny fisinao taty mihitsy fa le olona le mpanenjika reny no nanaparitaka an'le izy de teny nahalalana hoe ve pasteur Ertina ty de ino nahalinanao hoe nijerenao ingana ny comptenao hoe de teo nahalalana hoe eto pasteur Ertina de tonga ty zay pasteur angatabavaka angataka an'izao ka faly niazany zay nafinaritra ana am'ireny le tsy haiko izy daholo le misy any diloilo inona zany diloilo inona sa ina sy inona hoe serasera gasy manina ty a France tena mahafinaritra tiako nareo rahalahy tena za zany tena mbola pardon indray aloha ty mba miasa mafy kely tsika am'ty indray mandeha ty mba manaparitaka any amin'ny namana rehetrarehetra alefasy ny commentaire fa tena ilaitsika le izy any amin'ny namana rehetrarehetra eny de tena mba miasa mafy kely tsika am'ty indray mandeha ty amin'ty asa ty fa mba miara-miasa amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra de mba ataovy zay mety mihitsy ataovy zay mety de tena ao zany le olana ao anatin'ny fo de hitanareo zany na ny mahatonga ny olona zany ohatra hoe manao commentaire be le hoe manao commentaire any amin'ny fo daholo reny ary raha ianao zao anisan'le tena le mararirary fo mihitsy ma ianao pasteur Ertina Randriary Malala tonga mbola hiverina ty a France fa za malahelo nareo farafatarana zany amin'ny volana mena tapatapaky ny faraparany volana avril indray hiverina ary ianao délivrance spéciale ho an'ny fo zay ny atongavaketo zany eo amin'ny ay mois mahery eo anao délivrance spéciale ho an'ny fo délivrance spéciale ho an'ny fo zay ny ataoko zany eto aty a France aty aza mataotra anao mbola hiverina ary tena za tsy le mitsiditsidiky reny fa tena nangana asan'Andriamanitra tena le iady anao combat mihitsy tsika eto a France eto anao combat ary tsy amelako raha tsy be da be an'ireo atery eo ny amo zany isorako amin'ny tompo tsiroko vavolombelona fa ny akamaroan'ireo vazaha amapolopolony ireo vazaha ny eo tamiko taty a France atao anatin'ny 20 andro zay amapolony fa de olona tsy malala an' Jesosy daholo tsy malala ny fisin'Andriamanitra daholo ate daholo ny akamaroan'ireo fa de faly am'laza aminareo koa fa dia ataoko hoe ny 90% andreo resy lahatra na 95% reo le tsy mihinao an'Andriamanitra reo mihitsy de misaotra an'Andriamanitra fa dia ary eo ny ora zareo mahatsapa zavatra ny sasany am'ireny ny alina an'iny tonga de mahita tory ary zay daholo ny remarque zay daholo ny remarque lasa maivamaivana be pasteur na ny vata tenako lasa maivamaivana be nahita tory be pasteur tamin'ny alina mandefa SMS reny mandefa MP lasa miantso fampitelefona miantso any vadiny atram'izay le mivavahana iny pasteur iny alina iny izy vo nanomboka nahita tory ny asasan'zany ny dokotera tonga de gaga tonga de niova misy rahalahy zay tany 3 taona narary tao aminaty hôpitaly 3 taona narary tazon'ny hôpitaly vo vita ny vavaka gaga hatramin'ny dokotera ary niova vetivetika ny fahasalamanao fa inona ny nataonao alleloia tena ka le izy ao anatin'ny fo daholo ao anatin'ny fo daholo ary raha mahatsapy ianao am'izao fotoana zao fa tsy mety manam-piadanana mikorotana lava tsy mety manana fifaliana ny vola anananao ero anananao ny tomobile misy firy anananao ny trano anisan'ny trano tsara indrindra ny anananao aty a France manana ianao ny asa anananao tsara ny weekend anao isaky ny weekend mandeha any amin'ny restaurant mihina-kanina mihinana ny oka reny oka mofola oka saina filazantsika azy aty reny
le buffet à volonté reny, buffet à volonté, karazan-tsakafo 10 am'zato ny ray hoaninao eo, tsy afa-po ihany ianao mandeha mitsangatsangana, tsy afa-po, tsy mety manana fifalina isan'andro anao ohatrany misy ao amin'ny internet ao anao sy ny telefona sisany tena hoe misy zavatra ohatrany trandrahanao anefa ohatrany tsy hitanao koa inona le tena trandrahana, tsy miala telefona de noeverinao fa ao mihitsy ny atanan'le fifalina e, de mitsandraka ianao, mitsandraka ny afaranao ary ianao mitsandraka io, lasa idirana devoly, idirana fanaratsy de lasa misy fanahy micontrôle ianao sy miresaka aminao, ny tena marina riavana de misy plasin'ny Jesosy ao, misy plasin'ny Jesosy ao anatin'ny fonao ao, ary io plasin'ny Jesosy io tsy fenonao amina voly zany io, manana firy euro ianao, manana firy miliary ianao fa tsy feno mezaka mampirafy ianao fa amin'ny voalohany kely fotsiny ianao miaraka amin'ny lehilahy miaraka amin'ny vehivavy io mahazo fafinaretany amin'ny voalohany kely fotsiny de avy eo miverina ihany le problème. Anananao tomobile hoaninao daholo ny karazan-tsakafo, eninao misy zavatra tsy mety milamina, tsy mety milamina, ao amin'ny fo, ao amin'ny fo, ao amin'ny fo, ao amin'ny fo no misy zavatra lamina, ary raha vao milamina ao anatin'ny fonao de milamina ny zavatra rehetrarehetra, raha vao milamina ny fonao de milamina. Zany na tonga baiboly ny teny manao hoe anaka atolory ihany fonao, anaka atolory ihany fonao, mila tolotra an'Andriamanitra ny fo, ary androan'ny alina manaraka nyity fandarany ty ianao, manasanao atolory an'Andriamanitra ny fo, tena mitenena amin'ny tompo androany. Ahoana moa le hoe manolotra ny fo, le manolotra ny fo koa tsy hoe didina de andany alcool lamma de avoa eo de tapao ny fonao de andany atolory an'ny tompo, non tsy zay, ampanaraka vavaka rehefa avy eo, ampanaraka vavaka fanolora-tena de tena ny fandarantsika moa zany ho antsika eto amin'ny Facebook, ho an'ity spécial tia Europe, tia France, tia Dubai, aty ivelany aty de isaky ny larobia ariva, larobia alina amin'ny 7 ora amin'ny lera tia France de amin'ny 7 ora tia Madagasikara. Zay zany ny ino izy ty ny fandarantsika ty, de ampianatra anareo ao anatin'izay fotoana lavalava zay, mbola ampianatra momba amin'ny fo aloha, satria amin'ny fotoana iverina any France amin'ny volana mai io de zay no ampianariko anareo ao, iresaka tanteraka momba ny resaka fo de anao délivrance tsika, fa piomana anao denjo sady fa misy ratra ao anatinao, misy alahelo ao, misy ranomaso ao, misy vesatra ao, ary miamitombo andreo manalina, plus mitombo ny problème anao, mitombo ny elanelanareo mivady de plus mitombo ihany ko ny mitombo arak'izay ihany ko ny misy ty ny ratra ao anatin'ny fonao, ny alahelo ao anatin'ny fonao, zany le izy arakaraky ny tombon'ilay fifandray le olana amin'ny fifandraisanareo mivady de mitombo arak'izay ihany ko le ratra ao anatin'ny fo. Zany na tonga baiboly miteny hoe tandremo fa avy ao aminy no ivoahan'ny aina, tandremo mifonao mihoatra no zay rehetra tokony ho tandremona fa avy ao aminy no ivoahan'ny aina, avy ao anatin'ny fo, ny avin'ny fisara-panambadiana avy ao anatin'ny fo, ny avin'ny fijangajangana avy ao anatin'ny fo, ny avin'ny fampirapesana avy ao anatin'ny fo, ny avin'ny alahelo sy ny misaratrano sy ny divorce avy ao anatin'ny fo, ny korotana tokantrano avy ao anatin'ny fo, ny alahelo sy raha avy ao anatin'ny fo. Fa ny mampalahelo tsisy mampianatra anao an'izany amin'ny université tsisy mampianatra anao an'izany any amin'ny université an'izany ny mahatonga ny olona mikorotana lava. Jereo nge fa misy olona nge de mikorotana zao mijery an'ity fandarany ty, ary ny tena mikorotana amin'ny tony fandarany tony de ny olona manam-pahaizana, satria zao ny ao an-tsainy manam-pahaizana. Ahoana moa zay izy nianatra firitaona tsy nahalala an'izany, manino nareo zay voaviana sy mianatra ny jabaiboly, olona tsy nandia fianarana akory no mieritreritra mahatakatra an'izany aneny le izy anenge le olana rahalahy tsy takatra, tsy takatsika zany, baiboly ihany mahatakatra an'izany, eo amin'Andriamanitra ihany mahatakatra an'izany, fanahy masina ny mahatakatra an'izany. De na ianao ara lasa mikorotan-tsaina ho azy tampoka eo ihany hoe tena ahoana tokoa moa zany. De zany naneny mahatonga manam-pahaizana ry havany, somary ny olona manamana-tsaina tsy tia fivavahana, tsy tianza fivavahana zany satria any ivelan'ny resaka fahaizany le izy, any ivelan'ny zavatra takany le izy.
fa jerentsika andao andramany fa ianao manaraka nyity fandarany ity fandroana alina ianao ahita tory raha vao manaraka ny vavaka ataoko eto ianao zao de zao de zao de zao anaraka vavaka tsika reveo ary ampanolo tenanao an'Andriamanitra fa raha vao vitanao ty vavaka ty ka ataonao amin'ny fonao rehetra tsy ndriko tsara ataonao amin'ny fonao rehetra ty tsika fandroany alina ianao ahita tory ianao tsy mahita tory hatram'izay io ianao mikorotatsaina misy ratsy anaty io ianao marary fo io androany alina ianao ahita tory ary hitanao fa noboka ilamina hatramin'ny fahasalamanao io aretina andohanao lava io hositrany io satria avy ao anatin'ny fo daholo ry havana avy ao anatin'ny fo no isehon'ny olana avy ao anatin'ny fo no mandamy mazava rehetrarehetra avy ao anatin'ny fo no misy ny za rehetrarehetra avy ao anatin'ny fo te vavaka ho atsika amin'izao fotoana izao à distance na manaraka amin'ny Facebook ianao na amin'ny télé na amin'ny MP na tsy haiko daholy tsy mampaninona zay narahana azy fa à distance ivavaka ho anareo ary raha mety ianao dia anaraka ny vavaka teneniko ary raha tafiditra ao anatin'izany ianao ka ianao anisan'le malahelo lava tena enina hoe le mitomany lava matsiaro tena ilikiliky ny olona matsiaro tena tsy misy pity tsy hoe ianao tsisy pity fa ny fonao misy olana fa Jesosy ty ianao za koa ary ty ianao ko zany ny antony ty fandarany ty mahafohy fotoany zay eto noho ny fitiavana ianao noho ny fitiavana ianao noho ny fitiavako anao ny antony ty fandarany ty ka ianao aza mieritreritra hoe tsisy pity misy pity Andriamanitra ty ianao Jesosy ty ianao zay koa ty ianao fa ny ianao le marary fo de mieritreritra ianao hoe tsisy pity fa zay ty ianao tena ty ianao zay ary misy mpiara-mivavaka be da be koa ty ianao misy olona mitondra mambavaka anao ty ianao fa tsisy an'izany tsisy pity zany te apitrakanao afa misy pity ianao ary be pity ianao fa ao anatin'ny fonao misy olana ivavaka ho anao raha mety aminao de anolo teny ianao ary teny amin'ny tompo anolotra ny fonao ianao androany de teny amin'ny tompo tompo atolotra anao ny foko atolotra anao ny fiainako ty anaraka anao ty anolo tenao anao raha mety dia ametrao tanana ny fonao ametrao tanana ny fonao de arao zao vavaka zao avereny zao Jesosy io fantary fa ty ahy ianao reako ny telinao teo fa avy ao amin'ny fo no ivoahan'ny aina avy ao amin'ny fo no mahatonga ny fiainako mikorotana avy ao amin'ny fo no mahatonga ny tokantranoko mikorotana avy ao amin'ny fo no mahatonga na malahelo lava Jesosy io tena fantary fa ty ahy ianao mieritreritra tompo hoe tsisy pity misy fotoana Jesosy mieritreritra hoe tsisy pijery misy fotoana Jesosy mieritreritra hoe iza moa no mba ty ahy fa reko tompo ny fampianaranao sy ny toriteny teo zay milaza amiko fa ty ahy ianao reko ny toriteny teo zay milaza amiko fa mandray ahy ianao reko ny toriteny teo zay milaza amiko fa manasitrana ny foko ianao ka dia vonina ny anompo anao aho tompo vonina ny anolo tena ho anao a Jesosy anao ny fiainako zay rehetra momba raha isoa Jesosy manjaka atao anatiko mitoera atao anatiko anao a tompo anao ny fiainako rehetrarehetra eo aminao ny fiainako rehetrarehetra anolotra ny foko anao anolotra ny fiainako anao mamindra fo amiko mamindra fo amiko mamindra fo amiko te ho sitrana Jesosy eo te hiala amin'ny alahelo aho te hiala amin'izao vesatra mahazo azy ao te hiala amin'izao ratrapo mahazo azy ao henoko Jesosy fa tsy milamina ny fahasalamako korotana ny saiko vokatry ny zavatra hiainako maratra ny fo
nefa androany a tompo de manolotra ny foko anao, manolotra ny foko anao, manolotra ny foko anao. Raisy ny foko Jesosy ho anao, raisy ny fiainako Jesosy ho anao, raisy ny tenako ho anao. Raisy ho Jesosy eo, anompo anao a, anompo anao a. Raisy ho Jesosy eo, anjaka ho Jesosy eo. Mitoera ato anatiko, mitoera ato anatiko, mitoera ato anatiko. Te hanana fiainana vaovao a, te hanana fiainana misy fahasambarana, te hanana fiainana misy fifaliana, te hanana fiadanana, te ho sitrana. Afao a Jesosy, afao a Jesosy. Amen. Eo ampanarahana ny fandarana ihany ianao, tsy mampanina na te ambony train na ambony tomobile na ambony inona na ambony fandrina na totokatrano, tsy mampanina. Mivavaha amin'ny fonao rehetra. Amety tarina ny fonao de tenenao tompo, sitrano ny foko, esorony ny alahelo, manaova délivrance araka le vavaka efa nataontsika teo, de avereny mihitsy zay, de samy mivavaka. Omeko anao tompo ny foko hoe, omeko anao ny fanahiko. Raiso a Jesosy, esorony ny alahelo, esorony ny ratsy atao anatiko, te hanana fifaliana, de piepeo ohatry zao mihitsy ny fonao. De ho afaka Jesosy eo, afaka miteny mafy ianao, raha afaka te hiteny mafy. Vonjeo a tompo, sitrano a miala atao anaty koatsany, afao a tompo, tena anompo anao a Jesosy eo. De tonga de mivavaha amin'ny fonao rehetrarehetra, mivavaha amin'ny fonao rehetrarehetra. Jesosy eo, toy izy nivavaka anao a, asiko feokira kely, andeva feokira kely any ambadimbadika any dia ao anatin'izay ianao mivavaha, mivavaha ao anatin'ny ray minitra sasany eo a. Toy izy nivavaka, alefasy mivavaka, de tonga de manova délivrance mihitsy ianao. Esory ato anatin'ny fokony alahelo Jesosy, mivavaha mafy, miala ny ratsapo, miala ny alahelo ato anatin'ny foko. Ninona naovany vady koa, ninona ataon'ireo tsy tia Jesosy eo, miala ny alahelo e, afao a Jesosy, te ho afaka. Toy izy nivavaka, toy izy nivavaka ao anatin'izany feokiry zany. Tu viens relever le fer, tu prends dans tes bras. Ameteo tanana ny fonao de anao délivrance anao a. Manana fonoana fa raha manaraka nyity fandarany tenao na amin'ny radio na amin'ny télé na amin'ny Facebook zany a, mivavaka ao anao a. Raha ao anaty téléphone anao anarahanao azy na amin'ny écran na amin'ny télé, de kasio ny écran anao, ny télé anao na ny écran ny téléphone, de ameteo tanana ny fonao. Ao anatin'ny ty vavaka ataoko ty tsy maintsy miala ao anatinao ny ratsapo sy ny blessure, ny alahelo rehetrarehetra, ny vesatra. Tsy maintsy miala ao ny lolo-po sy ny valifaty. Mety misy zavatra mikikika ao anatinao tsy maninona, mety hitomany ianao, mety tsy fantatro zay zavatra hitranga eo, mety enonao ohatrany misy te hitomany zany ianao, mety tsy fantatro, fa mifantatro isy zavatra miala ao, isy zavatra mavesatra, bolongan-javatra mavesatra iala ao anatin'ny fonao ao anatin'ny ty vavaka ty. Jesosy eo mivavaka ho an'irety mpanaraka fandarana amin'ny télé, amin'ny Facebook manerana izao tontolo zao aty a France, aty a Madagasikara ty. Amin'ny anaran'i Jesosy, miala anao ry Satana. Ao anatin'ny fony vehivavy io, ratsapo rehetrarehetra, miala helo-po rehetrarehetra, reo vesatra rehetrarehetra avy amin'ny rafozana, reo olona nanenjika azy sy nakala azy, reo fanenjehana ataon'ny fianakaviana rehetrarehetra azy, fakahalan'ny olona tsy ahoatsy ahoana, miala ao anatin'ny fo, miala ao anatin'ny fo, miala ao anatin'ny fo, miala ao anatin'ny fo, miala ny alahelo sy ratsapo rehetra, miala ny vesatra rehetrarehetra, miala ao anatin'ny fony ranomaso, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala ao anatin'ny fonao ao, miala ao anatin'ny fonao ao, miala ao anatin'ny fonao ao, miala ao anatin'ny fonao ny alahelo rehetra, miala ny ratsapo rehetra, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Pepeo kely ny fonao, pepeo fonao, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ranomaso rehetrarehetra, ny vesatra ao anatin'ny fo, reo tebiteby ao anatin'ny fo, reo tahotra mahazo anao, orooro reo, pepeo ny fonao aingana, iala ao reo tahotra sy orooro ao anatin'ny fonao, reo tebiteby ao anatin'ny fonao, reo alahelo ao anatin'ny fonao, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ao anatin'ny fon'ireo olona ireo, fa tsy maintsy afaka ianao manomiketo, tsy maintsy sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fanasitranana ao anatin'ny fonao, ho eo misy fanasitranana ao anatin'ny fonao,
misy fanasitranana ao anatin'ny fonao ao, misy fanasitranana ao anatin'ny fonao ao, afaka ianao amin'ny anaran Jesosy, afaka ianao amin'ny anaran Jesosy, afaka ianao amin'ny anaran Jesosy. Sao dia izao ihany misaotra indrindra tompo, ho salamy ty anabavy ty, ho tahina ny tokantranonao, ho tahina ny fahasalamanao, ho tahina ny arabolanao, ho tahina ny fiainam-pitiavanao. Sitranao anatin'ny fo ao, sitranao anatin'ny fo ao, makasitraka indrindra tompo amin'ny anaran Jesosy, amen. Ho tahiny tompontsika rehetrarehetra tia ivelany aty ampitany ranomasina na iza misy anao amin'ny herin'ny anio indray alarobia amin'ny 7 oralina amin'ny lera tia ora tia France no amin'ny 7 tia Madagasikara no anarahantsika ny toeny misy vokan'izay vavaka izay. Raha sitrapon'ny tompo amin'ny volana Mai dia iverina tia amin'ny France ny tenako efa manomana an'izay a, anomana ny croisade be délivrance spéciale ho an'ny fo. Dia ampafantaro ny fianakaviana ny namana zany amin'ny volana Mai raha sitrapon'ny tompo anao ny fitombavaka délivrance be tsika ty fa tsy maintsy misy zavatra miova dia fino apetraka tsika fa tsy maintsy misy zavatra miova. Tao anatin'ny 0 andro zay ary havana malala taty fa tena fahagagana nataon'ny tompo taony ty isan'andro vao maly ariva indray nisy olona nandefa message anao hoe vehivavy niraikitra zay ny lelany, tena ataony devoly miraikitra mihitsy io lelany indrindrandrindra rehefa mivavaka dia tena atao mitendany ato zany misy zavatra miazona mihitsy atao amin'ny corde vocale ato. Vao maly ariva izy nandefa message anao sitrana tanteraka pasteur, sitrana tanteraka taty a France taty zany amin'ny manaraka ho aza entiko hoe daholo re fijoroam-bavolombelo ireny fa maro ny fahagagana nataon'ny tompo eo amin'ny fiainan'ny olona zany ka dia amin'ny manaraka ny toyany veloma daholo tompo. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijoroana vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandefa teny tsy mba asitrana.